Mbola ho ampitomona ho aminareo hatrany any ry havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Ambony noho ny fahefan'ny zavaboary ny tenin'Andriamanitra. Ambony noho ny fahefan'ny zavaboary ny tenin'Andriamanitra. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Ato amin'ny filazany tsara araka amin'ny Marka 4 ny andininy 5:30 hatramin'ny 1:70. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany teny zany manao hoe: ary andro izay ihany, rehefa hariva ny andro, dia hoy izy taminy, andeha isika hita ho eny ampita. Ary rehefa nampidiny ny mpianana ny vahoaka dia nentiny tamin'io sambo kely io amin'izao ihany Jesosy, ary nisy sambo kely sasany koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery, ary nianjerazeran'ny aliny rano ny sambo kely ka nila ho feno rano. Ary Jesosy natory teo ambodiny sambo kely tamboniny ondana, ary namoa azy izy ireo ka nanao taminy hoe: mpampianatro, tsy mampaninona anao va izao ahafatesanay izao? Ary nifoy izy dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe: mangina, mitsahara, ary dia nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro. Ary hoy izy taminy: nahoana no sarotahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe: iza moa ity? Fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ambony noho ny fahefan'ny zavaboary ny tenin'Andriamanitra. Ny filazantsara sinoptika ary avako malala, ny filazantsara telo araka ny Mattio, Marka, Luka, dia samy mitantara avokoa ny nampitsaran'i Jesosy ny tafio-drivotra. Ary voatsela akory sika fa vao tamin'ny Alahady no nandinika ny mofinaina araka izay voasoratry Luka. Eto kosa ry havako ny amin'ny Marka manokana, amin'ny loharano ny filazantsara araka amin'ny Marka dia ahitantsika tranga amin'ny atsipiriany kokoa, izay tsy voalaza ny filazantsara roa hafa dia tenenin'ny Marka. Hitantsika eto ohatra fa androtriny ihany, lay andro ray miaraka tamin'ilay nampianaran'i Jesosy ny mpianatra ny vahoaka maro no niampitany tamin'ity sambo kely ity. Hiteto ihany koa fa nampodiny vahoaka aloha ny mpianatra, izay vao nandeha ny sambo kely. Ary hita eto fa Jesosy dia teny ambodin'ny sambo kely no natory, ary nisy ondana teny aminy. Misy atsipirian-javatra tahaka an'izany izay tantarain'ny Marka. Fa izay mahaliana antsika kosa dia ny herin'ny tenin'i Jesosy manokana teo anatrehan'ny loza, teo anatrehan'ny fahavalo, raha marina teo anatrehan'ny zavaboary, ny hery sy ny fahefan'ny zavaboary. Zavatra fantatsika tsara fa mpianatra Jesosy dia zana-drano, mahay rano, ary hitantsika eto fa ireo mpianatra ireo mihitsy no nitondran'i Jesosy hiatsambo. Eo amin'ny 9:30 hitantsika zany hoe rehefa nampidiny ny mpianana ny vahoaka dia nentiny tamin'ny sambo kely tamin'izao ihany Jesosy. Hitantsika eto zany fa
ny mpianatra no nitondra an Jesoa. Fa rehefa tonga amin'ny fetry ny maha-olombelona, fetry ny fahaizana sy ny fahalalana, tsy nanana hery tamin'ny tafidrivotra sy ny rano sy ny aliny rano ny anjerazera intsony ny mpianatra, ka dia nitodika tany amin'ny Jesoa. Fantatry ny mpianatra fa i Jesoa no manana fahefana mihoatra io rivotra sy alon-drano io. Fantatry ny mpianatra fa tsy ho fatin'io Jesoa, ary zany ary nahatonga azy ireo ny antso manao hoe tsy mampaninona anao va zao ahafatesanay izao. Fantatry ny mpianatra fa manana hery mihoatra no io toe-javatra manoloana azy io Jesoa. Ary dia hitantsika tokoa teny romonja, fehezanteny mangina, mitsahara, dia ampy nampitony ny rivotra sy ny tafiditra. Mazava zany fa tsy manan-kery eo anatrehan'ny tenin'i Jesoa ny fitambolombolon'ny rivotra sy ny onjan-drano. Tsy haharesy an Jesoa na oviana ny lalàna ny zavaboary zay izy no nahary azy. Mandray baiko avy amin' Jesoa izay no hariny. Dia nahagaga ny olona rehetra zany, satria ambara fa ny rivotra sy ny ranomasina tokoa aza dia manaiky azy. Ry havako malala, ambony noho ny fahefan'ny zavaboary mantsy ny fahefan'i Jesoa. Hitantsika fa efa nisy fotoana koa Jesoa mihoatra noho ny lalàna ny siansa, mihoatra noho ny lalàna ny zavaboary, ka dia nahavita nandeha teny ambony ranomasina. Hitantsika fa nahavita nampitsangana ny maty ny tenin'ny Jesoa. Ny tenin'i Jesoa no manana ny hery sy ny fahefana faratapony, ary zany no ampy mampitony ny onja sy ny tafiditra izay mahazo eo amin'ny fiainantsika. Indraindray diso lalana ihany isika raha mandeha mitady fitsaharana any amina zavaboary hafa izay tsy manana fahefana mihoatra noho ny tenin'i Jesoa. Indraindray alay-panahy isika miantsampy amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra, na manakalo an'Andriamanitra sy ny teniny amin'ny zavatra nataony. Dia rehefa misy tafiditra, rehefa misy olana tojo adi-piainana, dia indro maka tapakazo, to rano any Parihy na karazana vovoka samihafa no ianteherana. Ry havako, ambara eto fa ny tenin'Andriamanitra ampy mampitsahatra ny onjam-piainanao. Ny tenin'Andriamanitra mahery lavitra noho ny amin'izay zavaboary no harian'Andriamanitra ianteheranao na ifikiranao. Tsy natao inona, tsy natao hofikirina, tsy natao hotompona, tsy natao Andriamanitra ny zavaboary. Ary hitantsika eto fa miantoraka amin'ny Jesoa, amin'ny mampampianatra mahay azy reto mpianatra reto, ka miteny hoe mpampianatro, aokary ny tenin'Andriamanitra no ho loha laharana hitsabo raha misy tsy salama. Ny tenin'Andriamanitra no voalohany hamahaolana raha tojo zava-manahirana. Aoka ny tenin'Andriamanitra ho ambony ny zavaboary rehetra, ka tsy ho atakalinao ny volafotsy na ny volamena, fa asan'ny tanan'olona ireny. Manamaso izy fa tsy mahita, manatsofina fa tsy mandre, mananorona fa tsy manom-bolo, manatanana fa tsy mandray, manatongotra fa tsy mandeha. Asan'ny tanan'ny olona izy ireny, fa ny tenin'Andriamanitra ilay tsy ho levina mandrakizay. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra.
amen. Ivavaka isika. Satranao zay Jesosy ny amin'ny teninao, lay teny mahery, lay teny misy fahefana, lay teny zay mamakivaky ny olanay tsiraray avy ka manome fitsaharana sy fitoniana ho anay. Resy lavitra zay fa tsy misy ambony noho ny teninao, lay teny maharitra mandrakizay. Ankehitriny ary zay Tompo mivavaka manokana ho an'ity andro manokana ity, ny amin'ny fiombonan'ny mpivady, ny amin'ny fiainam-pianakaviana, ny amin'ny herinandro ny fianakaviana, apetrakay apelatananao mba hanana fiainam-pianakaviana sambatra, fiainam-pianakaviana mirindra, fiainam-pianakaviana resy lahitry ny teninao. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.